Manonona foana ny fiadanana amintsika rehetra. Misy question ity ho valiko amintsika satria misy namana tsy ray tsy roa tsy telo ianareo fa maromaro nanontany aho hoe dia ahoana zany, inona ny atao rehefa misy olona endoctriné, misy olona voapetaky ny vy mamay, misy olona voafatotry ireny esprit izay voiziny ry zareo amin'ny église de prospérité ireny, tsy ny prospérité rehetra, sy ireny karazana faux prophète ireny. Zay zany lay baraingo, zay zany lay mila valim-panontaniana hoe inona ary zany mba sosokevitra diloilo fanosorana ny amin'ireo olona izay andevinota voahidy ao anatin'ireny karazam-pinoana mivohy miracle tsy izy, mivohy prospérité tsy izy, tsy mikatsaka zavatra ara-panahy fa resaka majika ireny. Ny zavatra tokony ho voarahintsika voalohany indrindra aloha dia ny zanaka ihany no manafaka, dia ho afaka tokoa isika rehetra, ianareo izao sy ianao. Averiko izay hoe tsy izany no miteny an'izay fa amin'ny baiboly Jesosy Kristy ihany no manafaka, dia afaka tokoa isika tsirairay avy. Ka raha misy zany olona voahidy ao anatin'ny religion, voapetaky ny vy mamay, efa donto ny fisainany selon an'izay hoe voapetaky ny vy mamay izay, voahidy ao anatin'ny tontolon'ny faux miracle, ao anatin'ny tontolo majika, misy teboka vitsivitsy reto sosokevitra izay zaraiko amintsika. Isan'andro isan'ora ny ao ambony ao, Yahweh Elohim dia miasa selon ny herin'ny filazantsara. Miasa izy selon ny grâce izay nasehony sy nomeny tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy, dia izay hoe miasa izay izy dia amin'ny zavatra rehetra zany miseho amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia endrim-pamonjena daholo izay. Dikan'izay dia misy foana zany ny sonnette d'alarme ho an'ny tsirairay eo amin'ny tontolo-piainana, ho fanafahana azy amin'ny zioga ny fanandevozana izao tontolo izao. Mazava izay, ary izay no porofoin'ny soratra masina ny amin'ny hoe tsy misy ten'Andriamanitra ny overy na ny iray amin'ireny madinika ireny ara. Raha voarainao izay afatra izay dia délestage dia attention fa misy sonnette d'alarme ao anatin'izay. Indro ny azy na manarona ny tany. Ny fiainana sarotra misy sonnette d'alarme ao anatin'izay. Ny zavatra be da be izay mahatorotoro fon'ny olona miteraka atahotra ho azy sy ny zavatra ohatran'izany, misy sonnette d'alarme ao anatin'izany. Ary izay no nahatonga ny baiboly nanambara hoe izay manatsofina entina mihaino aoka izy hahiaino, izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Saingy ny problème dia misy kosa tsy ahafahan'ny olona maheno, tsy ahafahan'ny olona mahita, tsy ahafahan'ny olona mandre, tsy ahafahan'ny olona misentira an'izay sofla izay, satria misy exemple be da be eny fa na dia ny firenena voafidy ny vahoaka Hebreo ara dia hoy ny soratra masina hoe efa lalidalovana ny sofiny, efa tsy mahita ny masony, efa tsy mandre ny fitaovam-pandrenesany sy ny sisa rehetra afaka ilazana an'izay. Dikan'izay dia hoe efa ao anatin'ilay enveloppe ny ireo faux prophète, ao anatin'ny enveloppe ny tsy fandrenesana, ao anatin'ny enveloppe ny fampianaran-diso, ao anatin'ny enveloppe ny religion izao tontolo izao dia manoloana an'izay zany dia tokony conscient isika fa misy foana arak'ilay zavatra nambarantsika teo amin'ity teboka voalohany ity, misy foana izay appel izay sonnette d'alarme izay avy amin'Andriamanitra tsy toa. Dikan'izay dia mila mandre an'izay appel izay isika. Zay ny teboka voalohany. Ny teboka faharoa dia isika tsy manana droit amin'ny salut, sasy ianao zany. Ninona zavatra ho ataonao eo tsika tsy natao hamonjy fanahin'olona, juste partage fotsiny atsika. Nomenantsika ny ositra hitory, nomenantsika ny ositra hanambara, nomenantsika ny ositra sy ny sisa rehetrarehetra ho pirofo, ho fanambarana ny herin'ny filazantsara, fa tsy anjarantsika no misauver amina. Zava-dehibe zay satria be da be ny mpanompon'Andriamanitra sous parenthèse milaza azy hoe hanavitra fanahin'olona, hamonjy fanahin'olona. Non, tsy manana droit isika
amin'ny hoe misauve amy manankiray fa zay dia asa tanan'Andriamanitra tsy to dia miverina amin'ilay zavatra teboka voalohany nambarako teo hoe Andriamanitra tsy to dia miasa amin'ny fomba rehetra izy hanavitra na ny madinika amin'ireny anankiray ireny aza. Mazavatra eo isika zany tsy manana droit tsy manana accès amin'ny hoe misauve aminy fa juste partage fotsiny ny ataontsika. Zay ihany koa dia tafiditra amin'ilay hoe Andriamanitra foana no mihetsika te hanavitra tsika tsiraray avy amin'ny fiasany amin'ny alalan'ireny olona ireny, ohatra hoe izana ianao na mpanompon'Andriamanitra hafa amin'ny alalan'ny ositra ny fanomezam-pahasoavana sy ny zavatra toy izany. Dikan'izay dia mila conscient foana zany ilay olona hoe io misy mpanompon'Andriamanitra, io misy voaositr'Andriamanitra, io misy izao mitondra an'izay sonnette d'alarme zay, mitondra an'izay délivrance izay, fanambarana parole tenin'Andriamanitra eo amin'ny tontolo piscine. Zay ny teboka faharoa zay. Ny teboka fahatelo dia farany amaranako azy dia ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia manafaka izy io. Ny tenin'Andriamanitra inona ny manafaka? Ny tenin'Andriamanitra manafaka dia ny filazantsara Jesosy Kristy. Zay ihany. Ny tenin'Andriamanitra ambara rehetra dia misy ny message famonjena, délivrance ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo ao anatin'ireny. Ny tenin'Andriamanitra mifafy rehetra dia fanafahana. Fa ny question dia hoe voaray an'ilay olona ve tafiditra lalina ao am-pony ve ilay tenin'Andriamanitra? Ary zay ilay ambaran'ny soratra masina ny amin'ny hoe nandefa ny teniny izy anasitrana ny maro. Nandefa ny teniny izy anasitrana anao, nandefa ny teniny izy anasitrana n'ireny madinika ireny, nandefa ny teniny izy nanasitrana manasitrana antsika rehetra. Donc zany io parole io rehefa tonga endrika zanak'Andriamanitra, zay foana ilay averintsika eto John voalohany mireveler an'ilay tao an-danitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra, ny teny tonga nofo ary nona tamintsika tonga Jesosy Kristy voninahitra miendrika zanak'ilay tokana. Dia rehefa velona sy mandratsana any anatsika izay le hoe voninahitra miendrika zanak'ilay tokana izay dia tsy misy toerana izao tontolo izao intsony tsy misy toerana endoctrinement, tsy misy toerana faux miracle, tsy misy toerana zavatra be da be miendrika tahaka izany intsony fa ilay voninahitr'Andriamanitra tsy to nisy eo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no mahazo toerana ao anatintsika dia tanteraka amintsika le hoe ny zanaka ny manafaka dia afaka tokoa ianareo. Fa izao tia ny tena mafia an'izany rehetrarehetra zany na dia miasa foana ary Andriamanitra anafaka antsika tsiraray, satria araka ny teniny dia manamarina izy hoe tsy misy tian'Andriamanitra ny overina dia ny ray amin'ireny madinika ireny. Mandefa olom-bova ositra ihany koa izy, le teboka faharoa teo. Olona manana ositra nomeny ny fanomezam-pahasoavana, nomeny ny don ho fanafahana, mitondra ny parole, mitondra ny famantarana sy ny sisa be da be. Ary ihany koa mifafy ny teny ilay fanoharana itsika rehetra hoe nivoaka ny mpamafy anamafy anisy ny voafafy teny amin'ny tany amorony vantolampy, anisy ny voafafy tany amin'ny tany misy tsilo voafafy ainsi de suite, nisy kosa ny voafafy teny amin'ny teny tsara. Dia izao ny taditio. Andriamanitra tsy toa dia tsy miviole ny soahan'ny tsiraray izy. Andriamanitra tsy toa dia mirespecte ny soahanao izy. Ka ny akamaroan'ny olona dia ny olona mihitsy no misafidy an'ilay lalana ratsy. Dia eo ny tena tiako tsindriana hoe satria Andriamanitra tsy toa mbola ao anatin'ny contexte sy ny période isika hoe libre arbitre ny tsiraray amin'ny ataony. Azadiny fa ny ange dessus ilay mpidera tao an-danitra tao dia ny safidy ny se rebelle tamin'ny Elohim tamin'Andriamanitra tsy toa. Zay ny safidiny dia najain'Andriamanitra zay dia nazeran'Andriamanitra izy ary nomeny toerana sahaza azy par rapport amin'izay ho hatrany amin'ny fitomaniana sy ny fikotroanify jusqu'à ce que hoe tonga ny contexte zay amatorana azy. Dia tahaka an'izay ihany koa hoe rehefa safidinao mihitsy no ho être imperméable amin'ny parole, ianao mihitsy no misafidy amoaka bois de rose, ianao mihitsy misafidy angalatra voamaso, ianao mihitsy no misafidy ilalao parole, parler ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tontolo politika fifampifangaroana ohatran'izany, ianao mihitsy no misafidy sous parenthèse hoe fahaverezana tsy miviole anao amin'izay safidinao zay Andriamanitra tsy toa. Averiko tsara fa mirespecte ny soanao Andriamanitra tsy toa. Zavatra mampanaely dia ao anatin'ny contexte isika hoe zay manao ny ratsy dia mbola anoy, anao ny ratsy hatrany izy. Izao manao ny marina dia mbola aoka izy hanao ny marina hatrany. Zay dia manambara an'ilay zavatra no resahako teo hoe
mizotra misafidy ny tsirairay dia mijanona ihany koa zany contexte fahamarinana izay hoe misy safidinao no ahavonjy anao. Ka ny amaranako azy dia ilay fanambarany Joshua mpitaritafika mahery teo ambany régime ny Mosesy tiako tenenina amin'izay dia tao anatin'ny régime ny lalàna dia ny amin'ny hoe fidioan'io zay ho tomponareo fidioan'io ny soahanareo na ianareo anaraka ny Andriamanitra izao tontolo izao hijanona amin'izay soa zay na ianareo misafidy Jesosy Kristy misafidy ny Yahweh Elohim, Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jacob, Israel, Andriamanitra ny nofo rehetra. Zay no azoko nozaraina amintsika. Grand Shalom, tianao Jesosy.